tena mbola tokony hotandremana na dia ao anatin'izao atao hoe vanim-potoanan'ny fahasoavana izao ary lay everin'ny olona fa taorinany nahafatesany Jesosy Kristy sy nitsanganany tamin'ny maty dia ao anatin'izany vanim-potoana izany no nakaty dia maro ny mpandinika ny tenin'Andriamanitra ny mpivavaka rehetra mihitsy no milaza hoe ao anatin'ny vanim-potoanan'ny fahasoavana isika na ny hoe finoana dia ny dika izay zany dia manilika ny akamaroan'ny olona hoe efa tsy lalàna ntsony zao fa efa finoana sy fahasoavana. Ny tenin'Andriamanitra no nanitsitsika izay zavatra diso izay satria ny tenin'Andriamanitra dia nilaza hoe mahafoana ny lalàna amin'ny finoana ava isika dia izy nanambara hoe sanatria zany. Dia misy anankiray koa amin'ny Romanina toko 9:4 sy 5:10 novakitsika teto farany izay manambara hoe hanota ava isika saingy tsy ambany lalàna fa ambany fahasoavana, zany hoe handika lalàna ve satria ny manota egalina mandika lalàna. Dia ny valiteny napetraky ny tenin'Andriamanitra ihany koa dia hitantsika ny ariary hoe sanatria zany. Ka na ao anatin'ny finoana na ny fahasoavana dia samy tsoro ny tenin'Andriamanitra avokoa hoe sanatria zany handika lalàna izany. Satria ny marina dia zao mbola tokony hotandremana izany atao hoe didin'Andriamanitra izany. Fa ny mahasamy hafa azy amin'ny ankehitriny sy ny taloha dia zao. Ny taloha ny lalàna zany dia ivelan'ny olona ohatrany hoe soratra ivelan'ny olona. Dia iezahan'ny olona amin'ny herin'ny tenany manontolo ny hanamboatra ny fiainany ifanaraka amin'io lalàna io. Dia indraindray ilay izy tanteraka fa indraindray tsy tanteraka. Fa taorinan'ny hazo fijaliana kosa, zany hoe ny antonan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana, dia tsy tahaka an'izay intsony fa tsy henivelan'ny olona intsony le lalàna ary tsy hianarany intsony le lalàna, tsy atao tsenjery intsony le lalàna ary tsy ny herin'ny tenany intsony no miezaka manatanteraka ny lalàna na hoe mampitovy ny fiainana ifanaraka amin'io lalàna io, fa le fony no novaina ho fo hafa mihitsy. Ka raha fo mpandika lalàna le teo fa raran'ny lalàna dia mijaly be te handika fa saingy sakanan'ny lalàna dia tsy takizay intsony le fo vaovao, lay olona vaovao, fa fo tsy te handika lalàna intsony ary tsy manana filana sy fitsiriritana te handika lalàna intsony lay fiainana vaovao zay manana fo vaovao napetrak'Andriamanitra tamin'ny alalany nahafatesany Jesosy Kristy. Ary ity tenin'Andriamanitra irety no entitsika amin'tinana izay rehetrarehetra izay hatrany amin'ny resaka hoe fanamasina ao amin'ny Titosy dia ny toko 4:7 ka hatramin'ny 7. Titosy toko 4:7 ka hatramin'ny 7. Zao ny volazan'ny teny ary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe fa isika koa dia adala fahiny, tsy nanaiky voafitaka dia andevo ny filana sy ny fahafinaretana maro ary velona teo amin'ny lolompo sy ny fialonana sady hala no ny fankahala. Fa rehefa niseho ny famoram-panan'Andriamanitra mpamonjy atsika sy ny fitiavany ny olona dia tsy avy tamin'ny asa amin'ny fahamarinana zay nataontsika fa araka ny famindram-po kosa no namonjeny atsika tamin'ny fanasan'ny fiterahana indray sy ny fanavaozan'ny fanahy masina izay nahidiny betsaka tamintsika tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy mpamonjy atsika mba ho hamarinina amin'ny fahasoavana isika ka ho tonga mpandova araka ny fanantenana ny fiainana mandrakizay. Ity teny ity zany no mamintina ny zavatra rehetra izay efa nazavaiko taminao. Nanomboka tany amin'ny hoe andevon'ny ota isika, zay le hoe isika koa dia adala fahiny, tsy nanaiky voafitaka, andevon'ny filana sy ny sisa sy ny sisa. Fa tao anatin'izay ozy izy dia zao rehefa niseho ny famoram-pon'Andriamanitra izay mpamonjy atsika sy ny fitiavan'ny olona dia nisy fiovana tao anatintsika. Io fiovana tao anatintsika io dia tsy inona fa le hoe niala le ota dia tonga tao anatintsika ny fanamasina izay tsy iza fa Jesosy Kristy. Dia araka ny fampianarana hitantsika farany dia hoe rehefa tonga tao amin'izay le fanamasina dia zao lasa mandeha araka ny lalàna izay takian'Andriamanitra isika, tsy amin'ny herin'ny tena nefa fa ilay fana ao anaty no mitondra ny fiainantsika hifanaraka amin'ny zavatra takian'ny lalàna. Tsy herin'ny tena sy ezaka atao intsony zany amin'izay fotoana izay ary zay ty azavaina amin'ny 5:5 ty hoe tsy avy tamin'ny asa amin'ny fahamarinana zay nataontsika. Inona moa le hoe asa amin'ny fahamarinana zay nataontsika? Io zany le hoe eo ny lalàna dia le olona miezaka araka izay tratry ny heriny sy ny fahaizany andeha araka an'io lalàna io.
zay zany le hoe asa amin'ny fahamarinana zay nataontsika tsy zay tsony nefa le toerana misy atsika sy lay takian'andriamanitra amintsika hoy ny tenin'andriamanitra fa inona indray le hoe araka ny famindram-po kosa osa izy namonjeny atsika tamin'ny fanasan'ny fiterahana indray sy ny fanavozany fanahymasina tamin'ny alalan'zay zany no natongavan'le olona am'le hoe afaka le ota jesosy mivelona ao anatiny tamin'ny alalan'ny inona fanasan'ny fiterahana indray batisa iny batisa original sy ny fanavozany fanahymasina batisan'ny fanahymasina iny hitatsika arak'izay zany hoe ireo ny lalana zay tsy maintsy diavin'ny olona mba ho tonga eo anivon'lay atao hoe zanak'andriamanitra izy raha teo tonga am'zany de eo amin'ny andininy fafito no amaranany azy de hoe mba ho amarinina amin'ny fahasoavana isika ka ho tonga mpandova araka ny fanantenana ny fiainana mandrak'izay ny atao hoe ho amarinina de zao diso hevitra ho asika le mieritreritra hoe na anota na aninona na aninona de hoe efa maty jesosy e izy mamonjy atsika e manamarina atsika izy ary tsisy mahasamihafa atsika am'ireny mpangalatra sy mpamon'olona ireny ange raha izany satria ireny koa mety mba manana fanantenana hoe na angalatra na amon'olona na aninona na aninona efa maty ho a jesosy mifona ho ahy izy manamarina izy eo natren'andriamanitra ho avitra foana fa adysokevitra zany sakaiza malala fa nato hoe fanamarinana resahana eto de tsy izay mihitsy akory fa afaka maka ohatra anankiray sika hoe be deabe zao ny afrikanina mainty hoditra fa manana nationalité frantsay be deabe no mahafantatra an'izany tsika petsaka de izy zany raha hoe maka nationalité frantsay ka mipetraka any amin'ny tanin'ny frantsay any fransa de nitadidio tsy hoe miala eto madagasikara izy miala any afrika any amin'ny toerana zay misy azy izy de tonga any amin'ny tanin'ny frantsay de hoe lasa foty hoditra izy tsy a fa mainty hoditra ihany izy fa saingy efa tsy tenonina intsony hoe afrikanina na avaiza na avaiza fa tononina am'izay hoe frantsay satria efa nanova ny nationalité an'izy de zao hafa ndray kosa nefa ty zavatra anankiray resahako aminao ty ary tsisy tsy malala an'izao tantara zao misy mpira malaza be a efa maty izy am'izao fotoana zao de tsy iza fa le hoe Michael Jackson iny koa de mainty hoditra iny fa namboarina novaina ho tonga fotsy hoditra ireo zany de zavatra roa samihafa ireo le afrikanina manana nationalité frantsay petraka ihany mahamainty hoditra azy fa tononina fotsiny izy hoe frantsay fa le anankiray kosa niala tena niala toa mihitsy le hoe mahamainty hoditra azy de niova na novaina ho fotsy hoditra izy ohatran'ireo zany le resaka hoe fanamarinana le fanamarinana fahadisokevitra voalohany resahan'ny olona de zao mbola ao anatiny ihany zany le mahamainty hoditra azy fa saingy mieritreritra izy hoe hovaina nationalité de tononina fotsiny hoe frantsay zahay zay zany le fahadisokevitra le hoe mbola ao anaty le faharatsiny mbola ao anaty le filana le ry am'le hoe fahadalana fahiny eo am'le titosy toko fahatelo vakitsika teo ny andin'ny fahatelo mbola ao anaty daholo reo fa manantena fotsiny hoe rehefa tonga ny farany jesosy ny mifona ao anay fa izy mbola izy ihany mbola ratsy ihany izy de iso zay ary tsy zay le fanamarinana fa le fanamarinana zany de ohatrany hoe enao le mainty hoditra hovaina ho tonga fotsifotsy mihitsy zay mihitsy inge le fanamarinana tsy hoe mainty hoditra amin'ny resaka firazanana sy volonkoditra tsony resahantsika eto fa enao zany le nanana an'le fahadalana andevon'ny ota fa saingy zao novainy jesosy io andevoa de tsy marina ianao mpanota taloha fa novaina ho tonga marina zay natao hoe fanamarinana ka ny lalana tongavana am'zany de efa nazavainy teo tsara zany le hoe fanasan'ny fiterahana indray batisan'ny rano sy ny fanavozany fanahymasina batisan'ny fanahymasina zay nasitsika resaka manokana teo aloha teo ka ny tokony ho jerentsika ary arak'izay de zao am'izao fotoana zao a jereo hoe inona le toerana misy anao tahaka an'le afrikanina tononina fotsiny hoe frantsay ve nefa afrikanina ihany izy sa tahaka an'le hoe mainty hoditra tena novaina tanteraka ho fotsy hoditra ohatra reo nyraisintsika ireo a alalanao sy afantaranao hoe inona marina natao hoe fanamarinana fa izay zany a zay tonga eo am'le novaina tsy marina novainao tonga marina zay zany no manana le fanantenana eo amin'ny andin'ny fafito hoe tonga mpandova araka ny fanantenana ny fiainana mandrak'izay fa raha mbola tsy tonga eo a aza mbola manantena de rehefa tonga eo le olona de hoy am'izay le tenin'andriamanitra hitatsika hoe
hainy am'izay le mitandrina ny didy satria efa novaina ho mpitandrina ny didy lay ao anatiny ao. De iverina amin'io resaka didy sy lalana io sika satria misy zavatra mampifamamofony olona moa anatiny ty resaka ty fa ny zava-marina de zao foany tenin'Andriamanitra hoa tsy misy mifandiso zany na hoe misy diso zany na hoe mifanohatra sanatria tena tsy misy mihitsy zany fa ny fotom-pisainana ananan'ny olona no samy hafa. De terena sy ahodina le tenin'Andriamanitra anaraka amin'ny zavatra ekeniny ny saina. Ohatra zao nahiditsika tato amin'ny fampianarana nandritra ny andro vitsivitsy zay hoe tena mbola ilaina kay mitandrina ny didin'Andriamanitra am'izao andro zao. Fa misy olona tsy manaiky an'izay mihitsy de ny fotom-pisaina tsy mety anaiky an'izay mihitsy, tsy fantatro hoe efa nampianarina zay hatramin'ny mbola kely ve hoe tsika tsy mila didin'Andriamanitra, tsy mila lalàn'Andriamanitra zany tsika. De le tenin'Andriamanitra zay efa mahitsy be no ahodina ifanaraka am'le foto-kevitra diso izay ananany. De ohatrany hoe ny Baiboly no mifanohatra, ohatrany hoe ny tenin'Andriamanitra no tsy mety kanefa le fotom-pisainan'ny olona ny tokony ho ambarina. Ka eo no ilazako amintsika rehetra hoe okare mba tsy ho amintsika zay fotom-pisainana zay tsy aloha hoe manaiky tsotra fotsiny rehefa zay no voasoratra anatin'ny Baiboly de zay no ekena, tsy aloha tonga de zay. Ary indro lazavazavatra anankiray aminao aho ahafahanao manamafy izay zavatra rehetrarehetra izay ao amin'ny Matio de ny toko 5. Matio toko 5 no vakitsika ary 7:70 no iaraha mamaky ary sy ny 20. Matio toko 5:7 sy 20 amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ary zao ny voalazany teny. Aza tenareo fa tonga andrava, aza tonareo fa tonga aho handrava ny lalàna na ny mpaminany, tsy tonga aho handrava fa anatanteraka. Fa lazaiko aminareo marina tokoa, mandra-pahafoanan'ny lanitra sy ny tany de tsy hisy ho foana akory amin'ny lalàna na de litera iray na tendrin-tsoratra iray aza mandra-pahatanteraka izy rehetra. Mino aho hoe mahazo tanteraka izany teny izany daholo sika rehetrarehetra ireo. Voalohany, raha maro de maro de maro de maro ny eritreritra sy mbola mitana zany eritreritra zany am'izao andro zao hoe rehefa maty Jesosy foana ny lalàna de be moa mahatonga ny olona eritreritra zany fa de hoe mbola ho fantatsika le eritreritry ny olona io amin'ny manaraka. De zao raha zay ny foto-kevitra hijoroanareo sy ny olona zay mety hoe nampianatra an'izany, Jesosy mihitsy eto ny manitsy alohan'ny atonga nitoriany sy nampianarana nanerana ny tany sy atanteraka ny tantara rehetra zay tsy maintsy ho diaviny. De zao ny teny voalohany nambarany hoe aza ataonareo fa tonga aho handrava ny lalàna, tsy de tsy ozy izy, tsy tonga handrava aho fa anatanteraka. De namafisina izy hoe mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany de tsy hisy ho foana akory amin'ny lalàna. Ka raha mbola mahita lanitra isika, raha mbola mahita tany isika ka mbola tsy foana ireo de mbola tsy foana mitovy am'izay koa ny lalàna na litera iray na tendrin-tsoratra iray, mandra-pahatanteraka izy rehetra. Ahoana indray le hoe mandra-pahatanteraka le izy rehetra sy le hoe tsy tonga andrava fa anatanteraka. De maka ohatra anankiray sika, ohatra hoe ery amin'ny 7:20 sy ny 7:20 no raisitsika ahafahana manazava an'io fa de hoe raisa aloha zany le Matio teo zany de manambara fa de zao tsy foana ny lalàna raha mbola tsy foana ny lanitra sy ny tany. Vakitsika indray ary ny Matio toko 5:7 sy 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy zao ny vaky ny teny. Efa renareo fa voalaza hoe aza mijangajanga, fa iza kosa milaza aminareo fa izay rehetra mijery vehivavy hila azy de efa nijangajanga taminy tampony sahady. Betsaka no mamilana zao tenin'Andriamanitra zao amin'ny hevitra hafa izay tia ny lazaina zany de hoe hafa mihitsy ny lalàna napetraka Jesosy fa efa tsy ny lalàna napetraka Andriamanitra tany aloha intsony. Zany lalàna didi folo sy ny karazana zany efa tany amin'ny andro taloha efa lany andro ozy ny sasany. Fa Jesosy dia nametraka vaovao satria eto izy dia niteny manao hoe efa renareo izy fa voalaza hoe aza mijangajanga. Fa za kosa milaza aminareo fa zay rehetra mijery vehivavy ilazy dia efa nijangajanga tamin'ny tampony, misy vitsivitsy ny lalàna ny raisin'i Jesosy eo. Fa ty iray ty ny vakitsika. Midika ve zany teny zany aminao, amintsika rehetrarehetra hoe azo atao le mijangajanga, fa ny tsy azo atao fotsiny dia le hoe mijery vehivavy hilazy. Aminao ve zay ny dikan'io teny io? Tsy de tsy. Fa ny zavatra marina nge de zao le aza mijangajanga manakana an'le asa
na le hoe action fijangajangana tian'le olona atao, fa le ao anatiny le fitsiriritana ao anatiny mahatonga azy mijery vehivavy de ila azy iny fitsiriritana ao anatiny iny ngeny manosika azy hijangajangy. De io le nazavaiko taminao teo hoe io le ao anaty io zany a te hijangajanga, fa ny lalàna ny manakana hoe aza mijangajanga de tsy mijangajanga le olona. Fa rehefa tonga Jesosy de zao mihitsy nataony Jesosy, io le ao anaty io mihitsy no nesoriny io, de tsy ao tsoa zany le hoe fitsiriritana raha mahita vehivavy, tsy ao tsony, tsy ao tsony iny zany. De mazava loatra rehefa tsy ao tsony iny, inona tsony moa fijangajangana vitany eo, tsy ao anatiny tsoa zany le saina maniry hoe iny misy vehivavy na iny misy azao na iny misy azao, de ohatrany hoe te hanao an'zao, te hanao an'zao, te hanao an'zao, tsy ao tsony zay. Ka rehefa tsy ao tsony iny tsy tanteraka tsony ngely hoe tsy mijangajangy, le mijangajanga azafady tsy tanteraka tsony le fijangajangana. De mazava loatra zany fa zay nydikan'le hoe tsy tonga andrava fa anatanteraka, satria tsy tanteraky ny olona nge betsaka ny nge nijangajanga tamin'izany fotoana zany, satria nahoany tsy voasaka n'le lalàna tsony le zavatra mahery vaika ato anaty ato. Inona moa mampatonga an'io metsika be le ota ao anatin'le olona. De iny mihitsy ny nesoriny Jesosy iny araka ny fanazavana rehetra zay efa nentina teo, de zay mahatonga an'le hoe nesorina zany le fo manana an'zay, de le fo tsy manana an'zay tsony no napetraka ao anatin'ny olona de tanteraka ho azy le lalàna, de tsy nandrava izy fa nanatanteraka. Ka raha ny fijangajangana ny rarana taloha de tsy mandrara tsony le lalàna am'izao fotoana zao a, fa manova le fo tsy te hijangajanga intsony. Ka na tsy eo tsony ary le lalàna mandrara hoe aza mijangajanga, tsy mijangajanga tsony le olona. Zay le hoe ataoko an-tsainy lalako sady hosoratako ao am-pony. Zay zany mikasika an'iny. De ny zavatra hijerentsika farany zany de zao hoe misy indray mihevitra arak'izay teny zay ny koa hoe hafa ho ny lalàn'Andriamanitra, hafa ihany koa ny lalàn'i Kristy. De misy andiny vitsivitsy moa reto aho entiko aminao, fa de tsy fantatro raha ho ampy ny fotoanantsika na tsy ho ampy a, fa zay ampy zany novakitsika hoe anamarinana fa tena manana ny lalàna anazy manokana ve Jesosy Kristy, ary ho iaho nametraka tanteraka mihitsy hoe tsy ilaina tsony ny lalàna zay napetraky lay Andriamanitra ray tany aloha tany a, zay tamin'ny alalan'ny Mosesy moa. Ary koa ny tiako tenenina sahady fa ny atao hoe lalàn'ny Mosesy a, tsy lalàna noforon'ny Mosesy akory, fa lalàna avy amin'Andriamanitra ihany, fa Mosesy nanoratra azy sy namaky azy ary nampianatra azy tamin'ny olona rehetra tamin'izay fotoana izay. Matio toko fa 13 no vakitsika ary. Matio toko fa 13 de andininy 1 ka hatramin'ny 7. Matio toko fa 13 andininy 1 ka hatramin'ny 7. Amin'ny anaran'i Jesosy ary zao no voalazany teny. Ary tamin'izany Jesosy dia niteny tamin'ny vahoaka sy tamin'ny mpianany ka nanao hoe, eo amin'ny fipetrahan'ny Mosesy no ipetrahan'ny mpanoradalàna sy ny fariseo, koa amin'izany zay rehetra lazainy dia ataovy ka tandremo. Fa aza mba manao araka ny asany satria miteny ihany izy nefa tsy manao. Jesosy zany eto dia nampirisika ny olona mihitsy ary nilaza mazava de mazava hoe eo amin'ny fipetrahan'ny Mosesy ny ipetrahan'ny fariseo sy ny mpanoradalàna ozy izy, ka zao zay rehetra lazainy dia ataovy ka tandremo. Inona moa ny lalàna ampianarin'ny fariseo sy mpanoradalàna? Fa angamo tsy ny lalàna izay nomen'Andriamanitra tamin'ny Mosesy ihany. Ka zay no natonga namanana mafy eto zany hoe tsy manana lalàna manokana anazy zany Jesosy, fa ilay lalàna nomen'Andriamanitra tamin'ny Mosesy zay ampianarin'ny fariseo no anentanany vahoaka eto hoe zay rehetra lazain'ireo ataovy ka tandremo. Zay rehetra lazainy satria lalàna avy amin'Andriamanitra. Raha toa ary ka hoe tsy ilaina tsony ny lalàna taloha zay napetrak'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny Mosesy, nahoana moa Jesosy ny mbola niteny an'izany? Fa tsy tokony ho niteny ve izy hoe zay rehetra lazaiko de ataovy ka tandremo, fa aza miainy tsony izay rehetra lazain'ny fariseo sy ny mpanoradalàna? Tsy zay. Manamafy an'izany a, raha mamaky tsika ao aloha ao Matio toko fa 7, maiko anao fotsiny toko sy andininy, Matio toko fa 7, andininy 9 ka hatrany amin'ny andininy 12. De mbola misy milaza indray hoe raha te hiditra amin'ny fiainana ianao Jesosy tandremo ny didy. De nanontany le olona hoe inona avy moa zany? De tsy niteny izy zao avy ny didiko, na hoe lalàn'i Kristy mantsy nitenena ny sasany anazy. Fa saingy zao le lalàna
didy napetrak'Andriamanitra ho an'ny zanak'Israely taloha ihany no mbola naveriny Jesosy hoe inafo moa dia hoe niaza mangalatra, niaza mamono olona sy ny sisa vakeo ane ny matitoko fahasivy ambin'ny folo andiny fahina ambin'ny folo ka hatramin'ny valo ambin'ny folo dia ho hitanao zay tantara zay. Zany no afahako milaza sy mbola hanamafisako eto aminao ihany zany fa tsy manana lalàna anazy manokana Jesosy fa zay lalàna efa nisy hatrizay ihany. Anankiray farany hanamafisantsika an'izay ao amin'ny Jaona